Miarahaba, Tompoku, Madame et Monsieur bonjour. Merci d'être toujours avec notre chaîne Dagu News TV. Voici l'analyse politique du jour de notre journaliste. N'oublie pas de mettre un j'aime et d'abonner à notre chaîne. Misaotra Tompoku. Akorsa itsy mifakafakatranga tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny nosy isika. Tena nisesylany loatra kosa ity tsy fandriam-pahalemana ity teto Madagasikara tato ato, ary tsy nisy andro tsy nahenona fa misy tsatokatsy na olona tamin'ny haino aman-jery na ny zotra sosialy. Tena nirongatra mihitsy izy tato ato izay. Saika ny faritra rehetra eto amin'ny nosy mihitsy nahitana izany, fa ny tena nahitana fanafihana ny sisy tato ato miampy tsatokatsy dia tany amin'ireny vohitra be tsy misaraka iny. Efa nisy tokoa satria tsy vao ela akory izay no nisy ilay vehivavy be voa nisy namono tany, dia avy eo tovolahy niazakazaka maraina nanao fanatanjahantena ny sabotsy voalohan'ny volana marsa teo. Fanao n'ity tovolahy ity moa ny manao azakazaka io rehefa sabotsy maraina miaraka amin'ny namany, fa tamin'ity sabotsy ity kosa dia lasa aloha ireo namany fa izy taty aoriana dia tojo jiolahy nanakana sy nanendaka azy ka tsinjonantsy dimy no nahazo ny vatany. 17 taona monja moa ity tovolahy kely ity, ka tapaka mihitsy ny ankibe tanany niala tamin'ny fotony. Teny amin'ny faritry Dovay Somora Rano Toamasina moa nisehony izany. Finday teny amin'ity tovolahy ity moa araky ny fantatra no nokendren'ireo jiolahy ireo alaina. Nohatra kosa ity farany ka izao niarany tsantokantso izao miezaka ny antso vondro moa ity tovolahy ity ka nilefy reto mpanendaka. Mbola teo amin'ny toerany ihany koa tamin'ny 17 febroary lasa teo, vehivavy iray andeha haka fiara hitondra azy hiasa no voaendaka ihany koa, ka tapaka toy izany koa ny ankibe tanany. Niala ny voalohany volana marsa tokony tamin'ny 7 ora latsaka kely tany hoany koa araky nambaran'ny mponina tao Tanambosainky, dia nisy andian-jiolahy nirongo antsy famaky nanafika teny amin'ny faritra iny ihany koa. Ny alatsinainy 3 marsa teo indray koa dia tovolahy voaraika 20 taona monja ihany koa ary mpianatra ao amin'ny prime andeha hamonjy stazy tao amin'ny hôpitaly be no noravain'ny jiolahy telo tao Mangarivotra Sud parcelle 220 akaikin'ny bassin tokony tamin'ny 5 ora maraina teo eo. Nitondra basy hoy izy ireto jiolahy ireto. Rehefa niezaka nanohitra moa ity tovolahy ity dia nipitika noho izany ilay basy ka tsy nahafaly reto jiolahy izany fihetsika izany. Avy hatrany dia notsondromy ny antso avy tao an-damosiny ity tovolahy ity. Niantsoantso mafy izy rehefa voatsantokantso ka nivoaka ireo olona teo amin'ny manodidina. Rehefa hitan'ireo jiolahy fa mihamaro ny olona nivoaka dia naleon'ireo jiolahy nilefa. Zavatra tsy nisy dikany akory nefa no azon'ny zareo teny amin'ity tovolahy ity fa dia cahier de stage ary table na ny telefona aza dia tsy voarava satria mbola voazon'ilay tovolahy tsara. Polisy avy niasa koa no firiny jiolahy mbola tany amin'ny faritsy Toamasina iny ihany koa. Fa ny niseho farany indrindra dia ity vaovao vao niseho ny aliny 4 marsa tokony tamin'ny 7 ora sy sasany ity. Raha andeha ohatra ity tovolahy antsoina hoe Tahina rehefa avy nanatitra ny anabaviny tao an-trano dia nandeha nivoaka kely izy, kanto dia mifanohitra tamin'ny jiolahy roa lahy. Avy hatrany dia notsatohan'izy roa lahy antsy i Tahina, na izany aza nefa nanohitra ihany koa izy ka tafatsoaka. Indrisy anefa fa rehefa tonga teo am-bavahady izy dia nitolefika satria maro ny raha very taminy no ireo tsatokantsy maro, ary indrindra nisy iray tamin'ireo tsatokantsy na azony fony teo ambolo madinika moa no isehoan'ity vonolo ity. Nentina tany amin'ny hôpitaly avy hatrany moa izy saingy sy tana intsony ny ainy, dia lasa ny sainy hoe dia tsy misy afaka hiariny vahoaka intsony ve zany eto Madagasikara. Ny fandrakana mba nanankinana ny fananana sy ny ainy sondrina amin'ny zavatra hafa ka adino tanteraka ny fiarovan'andra malagasy. Anefa mba jereo anie ny fiarovan'ny kiandrany 13 Mai rehefa hoe ilahatra ny mpanohatra ao Antananarivo. Tena mikamy eo mihitsy ny mpitandro filaminana eo. Maninona tompoko raha paritaka any amin'ny faritra mafampana any daholo izy ireo hiary ny vahoaka. Volan'ireo vahoaka ireo koa anie no hanakaramana azy ireo tsy isaky ny misy maty vao manao be fidina. Fa maninona raha sorohana mialoha ireny asan'ny jiolahy ireny satria fantatra ny toerana fanaovan'izy ireo izany, indrindra ao faritsy Toamasina ao. Betsy androfana ao Toby ao fotsiny ny mpitandro filaminana. Betsy androfana toy izany ihany koa ireto be galona ireto, be karama, be vozina, be kibo, kanefa kely tetika
tsika entina anafanana sy adina amin'ny asan-jola fahatolorana ganoana isa-taona fotsiny. Mpiaro zalanitra kefa azonareo taminareo nofanina tany amin'ny sikolo miaramila na polisy ny anaranareo mijaly loatra ny vahoaka mandro tsy lavolo isanandro zao. Rehefa ireo vahoaka ireo anefa no mba mitaky ny zony de nareo mihitsy no misambotra azy sy managada azy. Mampanontany tena mihitsy hoe inona no asan'ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ny oloalinda. Ny ministry ny polisy fa sady mangina no tsy ahita-teny manoloana zao toejara miseho rehetra zao. Tena mampalahelo isika malagasy, very fanambola velona sady maantsa indrindra eran-tany no mbola maty tsisy mpiaro eto amin'ny tanitsika ihany koa. Zay indray no azo ambara momba ny famakafakana ny tranga tsy fandriampahalemana misy any amin'ny faritra Atsinanan'iny ary indrindra manerana ny nosy. Samy miaro ny tenany ary samy mitandrina foana. Veloma vetivety tompoko. Ola zany tsy vola be avy ny izy. Tsy vola be satria izy miasa manao cyber fanetanan-davitra de mody izy isakariva any sikolo any de mody izy isakariva de androany de omaly izy mody aloza izy mody aloza aho izy malala fa ndeha vavaka de hoekera hoa de aveo fatondro rehefa tonga trano izy mandefa crédit ana foana efa presana isakariva de mandefa message analo izy hoe efa tonga za malala izy de za mbola varivarina miresaka aminao an-trano de aveo zany tena azadino mandefa crédit ana fa za hoe tsy manana de ela tsy hitako misy valy nefa fatondro ny mamaly eo de aveo tsy azona tsony izy misony libre de aveo le mpanampiny zareo natsoko de kakabe zany mbola mikikika hoe nisy namono teo ambavady nisy fahefany amin'ny hôpitaly any de hôpitaly aza tsy haiko izy teo zany hodikodina teo tsy haiko zay natsona daholo tsisy any de aveo izy natsona de hoe Betany de zay tena ndeha tany anao? Nandeha tany za tonga tany zareo fa nitomany be teo tokotany teo miarabe teo. Izany hoe izy niantso efa tonga izy no mety hoe taiza hoe izy tamin'io? Tena marina efa tonga hono izy zany tany tato an-trano efa tonga izy fa zareo le mpiara-mivavaka zany de misy namana terina napetraka Tanamboho 5 de nanatitra ny zandriny teo izy de le namany zany nateriny tasy Tanamboho 5 fa izy niteny efa tonga io zany mbola nanatitra ny zandry efa tonga ato an-trano de nateriny tany Tanamboho 5 de zay no henoko tamin'izaho teo hoe avy nanatitra le namany zareo avy mivavaka izy. Anarana fiantsonanao? Maly ariva zany zanak'io avy namontsy olona avy nandeha nivavaka de rehefa avy nandeha vavaka izy zany de mbola nihinanako opposé teo apita teo tsy misy fihinanako opposé teo de nanatitra ny anabaviny izy aloha nitadia trano za tamin'ny fotoana io efa tato an-trano zany mipetrapetraka eo de tamin'ny fotoana io moa zany za efa tao an-trano zany de mipetrapetraka teo de nanontany any zareo hoe aizy tahina aizy mahery aizy mendrika de le mendrika moa zany le zandrany niaraka taminazy de teny le zandrany hoe lasa nandeha nanatitra le naman'iny izy vetivetika de rehefa nandeha nanatitra le namany moa izy nandeha tikitiky de avy nanatitra le namany izy de niala tikitiky teo apita teo de efa niala teo amin'le tikitiky teo apita teo zany izy de nisy olona roa lahy avaty apita ty no mandeha hitanay tao anatina videokely moa zany izy zany tsy de hitanay le zany iny le olona roa lahy de iny nanenjika nanatsapokantsy anazy de teo amin'ny fony moa zany de tsapokantsy mipetraka nijenay ny ainy fa tsy tratrany atrony tonga tany Betany ohatran'izany efa andeha nisy nahita le zava-nitranga teo? Misy olona tamin'ny lalana? Misy olona ihany teo amin'ny lalana fa le olona teo amin'ny lalana zany hitanao zany toerana mamay de tsy misy olona mijanona mihitsy fa posy mandalo eo fa ny olona zalaza vao be lasa mitsoka. Tokony tokony teo amin'ny 7 teo le izy. Raha ny fahalala firopana amin'ny tahiny 23 ans. Raha fahalalany azy tao hoe vao natao fiancé. Ia vao avy natao fiancé tamin'ny sabotsy lasa iny izy. Tamin'ny hera sabotsy teo. Ina ny mety hoe antony hoe nisian'le fanarahan'le olona anazy nampitsatoka anazy? Lasa telefôna. Tsisy ninina lasany. Zay le zava-misy aloha voalohany.
Satria ny telefônina ny tany anaty posiny a, fa ny hita hoe tsy tena tanao tena kodra fotsiny zany sisa zany a, le posety nisy posety zay nentina zangina eto amin'ny tendany. Zany eo anaty posety io mantsika mety misy vola ihany zany tao anatiny a, fa ny akoatran'izay zany taty aminah taty daholo sasy hitako ny lazadatsaka ny tsipiniko te daholo izy a, teo ny rojiny a, teo ny montreny a, de akoatran'izay zavatra hita tany tany aminazy ty zao montreny ty, zao montreny ty tsy nanay zala, de ny rojony koatran'izay ihany koa. De le posety tsy lasan'ny zareo? Posety ny lasan'ny zala le posety. Fa iny tsy fantatrareo ina ny anatiny? Tsy fantatreny tao anatiny. Fa izy zany zala zany vao niala avy ty fotsiny de namaky miverina tsofoko amin'ny lala-pasika eo apito de nahintsina de nakany de tsy hita tsy montony avy. Fa de zay vareny tonga le naraky fotsiny hoe andao entina any amin'ny hôpitaly. Olona mandeha tongotra? Olona mandeha tongotra. Tsy misaritava? Tsy misaritava. Fa fotsiny zany izy hitanay ao anatin'ny caméra kasiza fotsiny zany izy tsy hitanao clair zany le maso fa fantatro hoe olona ohatran'izao le posy. Izy hoe namaly sa? Namaly any izy, namaly kely any izy, fa izy moa zany rehefa namaly a, efa voatsatoka le antsy izy mbola tafapita amin'ny arabe namonjy teo amin'ny tsena kely eo aminay devant nay de teo izy nitarapoka. Tsatokantsiray fotsiny, tsatokantsy telo. Aiza tsy aza daholo io? Eny efa avy fa izy tsy aza daholo e. Teo amin'ny tratrany teto a, de ohatrany hoe misy frottement-le antsy kely mandany teto amin'ny lohany. Izy mbola navita mitsoka izy zany avy any nipita nandeha nakaty. Efa teto moa zany izy vao neolona vao teny hoe zanak'olona ato. Fa le rojo volamena tsy lasa? Volamena? Vola fotsiny le rojo. So de mba misy antsava fanao efa eno. Na fampitandremana ho an'ny daholo be? Olona rehetra rehetra. Kania tsy de mahay milaza loatra zay manofady. Nanga vao mahitana azy. Eny. Ohatran'izay zava-misy aloha fa tena manao ny fandaram-potoana mbola tsy satria mbola betsaka ny namana matsaka azy amin'ny be zany be mbola tsisy tonga ny namana eto. Ao anatin'izay angamba antsika vao mety mahita hoe zao ny fandehany na zao ny fandehany. Aiza moa le tena misy adresse ty zavatra? Ambony madinika firy moa party aty? 1332. Le repère kely aiza ny tena akaiky? Apita eo akaikin'ny Ravioli. Apita ny Ravioli na akaikin'ny Bara Krisy. Eny to.